fa miaravantsika amin'izao fandarana manokana ny Média Don Bosco izao. Ny resaka finoana no anomboantsika izany. Anazavana bebe kokoa ny andraikitry ny kardinaly sy ny heviny. Tsindrindaona ny vahoaka malagasy ny andro ny fahatongavany Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana teto Madagasikara ny 10 Jolay lasa teo. Tomefiola trano lalana ny zorany, nanomboka teto Antananarivo hatrany Tomasina toerana iadidiny. Samy manana ny fihetsehampony sy ny heviny olona manoloana izao fahazoana kardinaly vaovao izao. Andeha ary arahantsika ny fanadihadiana nataony Fredrina Ratovarivelo teo amin'ny sary ny miazatiana mera. Courage be. Tsombotratra ny hafaliana. Falika. Faly be zay. Hafaliana tsombotratra. Marina izany. Hafaliana no mamenony fo satria manome endrika vaovao ny fiainan'ny fiangonana eto Madagasikara ny fisian'ny kardinaly. Raha ny fihevitry ny maro io. Fantatr'izy ireo ve ny asan'ny kardinaly? Tsy za tsy dia mahay firy mbola 20 taona lasa no tsy nisian'ny kardinaly teto Madagasikara. Ao ireo miezaka mitadidy izay nataondreo teo aloha, ao ireo tsy mahalala mihitsy. Hany ka tsy vitsy manontany hoe inona tokoa moa izany ny tena andraikitry ny kardinaly. Ny kardinaly dia mpanolotsaina manokana ny Papa Ray Masina ka ahafahany mahafantatra ny zava-misy marina eo amin'ny fiangonana amin'ny toerana anankiray amin'ny firenena anankiray. Ary ihany koa afaka miantso raha misy fivoriana, raha misy filan-kevitra tiany atao, miantso anay kardinaly izy. Ary ihany koa misy paroasy manokana moa isaky ny kardinaly any Roma. Dia izany ihany koa ahafahana mifanerasera ho an'ny kristiana any Roma. Ka raha tsorona zany karaha miasa makaiky amin'ny Papa ary koa sombitenany firenena anankiray eo agnatrehany. Mpanolotsainan'ny Papa Ray Masina, afaka miresaka amin'ny mivantana ny momba ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainam-pirenena ny kardinaly. Midika ve izany fa solitenan'ny Papa Ray Masina eto Madagasikara ianao? Zavatra hafa indray iny, ny nonsy apostolika no tena solitenany ofisialy eto Madagasikara. Fa ny kardinaly dia mpiara-miasa aminy, mpanolotsaina aminy. Ireo kardinaly telo voalohany dia nonona sy niasa tao Antananarivo. Ianao ihany koa ve hipetraka ao Antananarivo aoriana izao fanendrenanao kardinaly izao? Dia eto Mataviany, eto Masina ihany no hipetrahako. Voarakitra ao anatin'ilay armoarina ny mari-piandrianana maha-eveka azy, ny fanambitan-tanany ny vahoakan'Andriamanitra. Arahantsika izao ary ny fanazavana entin'ny Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana momba io fanambiana. Armoariko nanomboko nampirehitra iny. Karaha mijery ianareo misy sarina sambo any amin'izy iny. Dia misy sarina vary, misy tanimbary ary misy trano kely. Dia manambara fiainana zany ny trano sy ny vary fiainantsika malagasy. Dia anaty sambo. Ka atsika zany anaty fiangonana miampita rano miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary taritiny fagnahy masina. Ka rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tarihiny fanahy masina mandrisy mandrakariva. Na manonja ny ranomasina, Jesosy Kristy manana fahefana ampilamina ny ranomasina ka mandrisy mandrakariva. Ka resena amin'ny tsara mandrakariva zavatra manahirana. Miandry fiovam-penitra ny vahoaka malagasy, miandry fiainam-baovao no ny fisian'ny kardinaly. Zay aloha zao tena za zany tena tonga vao egny fotsiny hoe nahazo kardinaly Madagasikara dia tonga dia courage be, tonga dia faly be foko hoe mana tena fiovana lehibe mihitsy zany zay na eo amin'ny fiarahamonina mihitsy zany, eo amin'ny fiainan'ny mpona raha rehetrarehetra andavanandro mihitsy zany. Mana tena fiovana be mihitsy zany zay mbo tena tsara mazava tsara fa tsy mpanao miracle ny kardinal na mpanao magie.
fa ny fiarah-miasa manentana ny olona hiezaka ary mitorony vaovao mafaly ka ny teny zay atao ary koa miohatra zay atao angamba anentana ny olona hanao tsara ka dia tady mandrakariva ny cadeau zay omeko anareo vakio rehefa miasa Romaina 12:21 dia izay ary aloha ny tarahantsika tao anatin'ity fandaharana ity misaotra anao izay manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa hoe namana rehetra izay nanampo tamin'ny fanatotosana n'ity fandaharana ity mandrakona